Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro mba nisy fotoan-dehibe tao am-piangonana, dia mba nakany am-piangonana ingarakoto niaraka tamin'ny vadiny. Ny vadiny moa dia mpanompon'Andriamanitra mafana fo tokoa. Rehefa nivavaka ny mpitandrina dia izao ny tonom-bavaka eniny ary nanaitra azy mafy dia mafy tokoa. Kely Andriamanitra izay natolotray nefa matoky izahay fa raisinao am-pitiavana izany. Ary mino izahay fa ny poketra sy ny posy ny alany ireny dia oleranao avo zato eny ho arivo tsy manam-pahataperana. Tsy ny farana akory ny vavaka, mbola nangina ny olona dia ny teny irery ngarakoto ka reniny manodidina. Tena hivavaka ho any am-piangonana amin'izay isan-kerinandro ary ampitomboky ny fanatitra tokony am-piangonana manaraka. No everiny ny ramatoavady ny fambatoana ny fon'ny vadiny hoe resy lahatra ka tsy notoininy. Taitra nefa ny rehetra raha nanao ihany ngarakoto ka nanao hoe ny azany ny 20 ariary, raha avo zato eny dia tonga 2000 ariary, ary raha arivo eny 2 ariary. Tena mety ny afera ty am-piangonana raha izany ko. Nodomy vadiny izy vonangina. Tany amin'ny daholo ny mason'ny olona, menatra mafy ramatoa, nefa adalany tena moa ka atao ahoany? No ny tonga tany an-trano izy vonanezaka. Inona ary no nampiteniteny anao toy ireny any am-piangonany? Ka mba azoko tsara nge le tonom-bavaka satria mitovy ny fanao anay rehefa mivory ihany izahay lehilahy. Fa inona ny fanaonareo mitovy aminy hoy ramatoa vonina ny anity sy ampianatra? Ilay Andriamanitra kay tena hoe domina tapany dia manome herany ko, tsy niteny ramatoa fa tezitra ary nivavaka ho azy. Indraindray isika dia manana toe-tsaina mitovy amin'ny ngarakoto. Inona re no antony mahatonga anao manompo an'Andriamanitra sy manome ho azy? Moa tombontsoa ho an'ny tenanao ihany ve? Sa tena amin'ny fofin'ny fitiavana tokoa ireo tombontsoa izay nomeny anao? Manamafy izany ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Jaona 4:12 ny 5:10. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofaza malaina, fartomotrany andro izay. Chizao anao nisitrakao sotianao kanifukwa tuluchu ulapanao karaisuri tiuviantaka Antokopihirany tanora Adventista soavin'ny merina. Tumpojo ratsizay fanoko atizay yalako sifu na kwaminao fafiai na navovao mijiko izay ty fiainana fitiavana lao
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana sakafo eto amin'ny feon'ny fanantenana indray, ny namanao Sabina. Fanikafam-bavony indray no ataontsika androany. Salady miaraka amin'ny radis mavokely. Salady miaraka amin'ny radis mavokely. Misy karazany radis, misy izy menamena dia misy izy mavokely. Fa ny androany zany le radis mavokely no resahantsika. Inandray ary ny zavatra ilaintsika amin'izany. Radis eo amin'ny 12 isa eo. Laisoa salasala ny iray, izany hoe tsy dia lehibe zany tsy dia kely. Karaoty 4, tongolo be 2, ranomboasary makirana 2 sotro lehibe, siramamy atsasaky ny sotro kely, menaka 2 sotro lehibe. Tena tsara raha ohatra ka menaka oliva no ampiasaina, fa raha tsy misy dia tsy maninona. 2 sotro lehibe voanina kotomila, sira izay tianao, izany hoe izay ampy izany. Ndeha averintsika indray ary zavatra ilaina. Radis 12 isa eo. Laisoa salasala ny iray, karaoty 4, tongolo be 2, ranomboasary makirana 2 sotro lehibe, siramamy atsasaky ny sotro kely, 2 sotro lehibe menaka, ny tena tsara menaka oliva raha ohatra ka misy, 2 sotro lehibe voanina kotomila, sira izay ampy arak'izay tiavana azy. Dao ary ireo samy karakarana isika. Esorina ny ravina sy ny fakany radis, sasana tsara, tsy voasana ary tetehana atao boribory fisapisaka. Sasana ny laisoa, tetehana atao manify dia manify. Voasana ny karaoty ary kikisana atao somary vaventy. Tsy atao amin'ilay kikisana le majinika kely zany, fa somary atao vavetivety kokoa zany, amin'izay zany izy tsara ny endriny. Voasana ny tongolo be ary tetehana boribory manify koa. Maka vilia jobo na le antsoina hoe saladiera zany. Atao ao ny ranona voasary makirana, izy 2 sotro lehibe iny zany. Ampiana le siramamy atsasaky ny sotro kely, le menaka 2 sotro lehibe, sira dia le voanina kotomila. Afangaro tsara, somary kapohana mihitsy izy zany amin'ny sotro rovitra mba hifangaro tsara. Izany hoe rehefa mifangaro zany izy dia somary mahazo loko ohatra ny fotsifotsy. Vita izay dia arotsako daholo amin'izay le radis efa voatetika, ny laisoa efa voatetika, ny karaoty, ny tongolo be. Atao mifangaro tsara, afaka aroso ao an'ny mpianakavy. Mahafinaritra amin'izy ity zany dia izao, afaka tehirisina andro izy raha ohatra ka manana vata fampangatsiahana ianao. Inona avy ara ny voka-tsoa entin'ity radis ity, ilay radis mavokely zany. Betsaka sofra izy, ilay ny fahasalaman'ny hoditra, ny volo, ny hoho, ny radis mavokely. Izany hoe sofra zany ny tena ilain'ny volo dia tena ilain'ny mampaniry azy sy mampangirana azy. Anisan'ny legioma miaro amin'ny homamiadana ihany koa izy ity. Manampy ny vatana hanala ireo pozina any anaty ary mampitony ny olana eo amin'ny aty sy ny vésicule biliaire, izay mahatonga ny fanterana mialohan'ny fotoana. Raha ohatra zany ka be pozina loatra ao anatin'ny aty eo sy ao anatin'ny vésicule biliaire io dia
mahatsentsina anazy dia mahatonga ilay antsoina hoe fahaterana mialohan'ny fotoana. Manan-karena potasioma izy. Ny potasioma dia singa ilaina manatsara ny fiasan'ny fo. Ny calcium amin'ny radiorose miaro amin'ny ostéoporose. Ny ostéoporose indray dia aretina mahazo ny taolana. Vokatry ny fahaverezan'ny mineraly ao anatiny. Dia ny calcium izany. Miseho izy ity eo amin'ny olona efa lihibe, izany hoe olona efa be taona izany. Amporisiana izany ny olona. Efa nahazo azo taona, azoto hihinana rajia mafykely, fa mahasoa ny taolany tokoa izany. Misy vitamine C ny rajia mafykely. Misy an'ilay antsoina koa hoe acide folique. Ilain'ny vehivavy mitondra voka. Ny sélénium amin'ny rajia mafykely ihany koa dia miaro amin'ny fahasarotan'ny homamiadana. Raha ohatra izany hoe olona tratran'ny homamiadana izy dia io izany no mba mampalefalefaka kokoa izany an'ilay aretina. Ary manamafy ny hery fiarovana. Tsara ny rajia, fa be ny soa azo avy aminy, saingy isika no tsy zatra mampiasa azy. Koa manomboka izao ary dia mahazotoa manao sakafo misy rajia, fa mahasoa tokoa izany. Ny namanao Sabina no nanolotra ny fandaharana, ary ny namana Samma no teo amin'ny lafiny ara-teknika. Veloma mahafinaritra tompoko. Zay ilay onja ny fanantenana. Jivutra fifukako yanao rizukikyu antubabelumako tikusimamikyu azukwantenai nafaha amani gajaku izai faturaku tarika mivetso. Fifukaku yanao rizukikyu antubabelumako tikusimamikyu azukwatenai nafaha amani gajaku izai faturaku masuandroni fiainaku fulana nazavani alina kitana italika nilalani zuraku ilayirizai fianzaku kalumakyununa mabayeria rasenja kamituluna Jafialufaku yanao rizukikyu apinga fiaruvaku tena tukikyu miyazunai hachani mitadi andrubaka ilai fahavaluku tizafati sosi laisakaiza tena tia akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'y awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana. mankasitraka ny mbola fahavononanao anaraka izao dinidinika izao ny namanao kalebandretsikivy.
raha misy olona iray milaza aminao fa izo ny betona no ny rainy sy ny raibeny dia azo antoka fa tsy ino zany fanambarana taony zany ianao ary everinao fa verisainy zany olona zany. Indray mandeha nefa dia nisy lehilahy iray nametraka fanontaniana tao misy mistera mitovy amin'izany saingy tsy nisy nahavaly azy. Tsy izy zany lehilahy zany fa Jesosy. Manasana hoe ara-hitady ny valin'ny fanontaniana napetrany avy ao amin'ny Baiboly ao aorian'ity vavaka ity. Raina izay any an-danitro, te halala ny valin'ny fanontaniana tsy nisy nahavaly napetraka Jesosy zahay. Inonay fa hitondra soa ho an'ny fiainam-panahinay ny valin'izany fanontaniana izany. Irao ny fanahinao ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeovaka itsika avy hatrany ilay fanontaniana napetraka Jesosy ao amin'ny Matio 4:20 andininy faharay amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Matio 4:20 andininy faharay amby efapolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy, zanak' Davida. Hoy Jesosy taminy, ko nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo? Ka manao hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetrahy eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambanin'ny tongotrao. Ko raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahana nytany azy intsony. Izao no hevitry ny fanontaniany Jesosy amin'ny teny hafa. Zanak' Davida Kristy, nefa Davida manaja azy manao tompoko azy, dia ahoana ny mahazanany azy? Araka izany dia Davida indray no zanak'i Kristy. Ny teny hoe tompoko izany dia tsy fanao ny ray aman-dreny amin'ny zanaka, fa fitenin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Kristy na ilay voaositra resahan'i Jesosy eto dia ny tenany ihany. Hafa kely ty tetiarany ity satria ny zanaka tateoriana indray no ray aman-dreny. Tsy misy fanaporofona maha-olombelo azo atao amin'izany, afa-tsy ny finoana fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Iza marina moa Jesosy. Niteny Andriamanitra mpamorona rehefa namorona ny tany sy ny lanitra. Dia hoy Jaona narivo-taona maro taorian'ny famoronana. Jaona 4:1 sy ny 4:7. Jaona 4:1 sy ny 4:7. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahtokana avy tamin'ny ray, sady feny fahasoavana sy fahamarinana. Tonga olombelona ilay teny naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Efa nampiomana ny olombelona ny amin'io ahatongavany ho nofo io Andriamanitra nandritry ny arivo-taona vitsivitsy. Fomba maro no nampiasainy tamin'izany. Ny teny mivantana izy nampiasa mpaminany marobe. Hoy izy tao Edena taorian'ny nanontany olona. Genesis 4:11. Genesis 4:11. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tongony. Izy taranaka avy amin'ny Eva anoritoro ny lohan'ny menarana. Ny devoly io menarana io. Iza moa amin'ny taranak'olombelona no afaka anoritoro ny lohan'ny devoly? Tsy misy afa-tsy ilay namorona azy ihany. Araka izany dia hiditra eo amin'ny laharana sy ny tetiaran'ny olombelona Andriamanitra mba anapotika ny Satana. Efa tanteraka izany, ary Davida no anisan'ireo razambeny. Zanak' Davida izy, saingy Davida aza miantso azy hoe tompoko. Araka nefa nivakitsika teo, ireo patriarika sy ireo mpaminany marobe dia samy nanondro mialoha io hidiran'Andriamanitra amin'ny laharan'ny olombelona io. Anisan'ny sangany amin'ireny ny faminaniany Isaia. Isaia 7:5. Isaia 7:5. Fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Maro io amin'io andininy io no hoe zaza nefa Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay. Efa tonga tety amintsika io olona sady Andriamanitra no lazainy Isaia io, ary tsy akamantatra intsony zany fa Jesosy Kristy avy any Nazareta.
efa atao amin'andriamanitra ray hatramin'ny taloha izy ka ho mandrak'izay. Jesosy dia efa talohandry Adama, i Abrahama, Isaka, Jakoba, Davida sy ny sisa. Tsy zanaky Davida izy fa Davida no zanany. Tsy zakan'ny olona tamin'ny fotoan'androny ny nanambaran'i Jesosy ny efa nisy ny atrireatra izay ary niteraka olana mihitsy zany. Andeo vakina ny Jaona 7:7 ka hatramin'ny 7:15. Jaona 7:7 ka hatramin'ny 7:15. Dia hoy ny Jiosy taminy: tsy mbola 10 taona akory va ianao ka dia efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Dia nakavaty hitoraka azy ny olona, fa Jesosy nierika niala teo kianjan'ny tempoly. Ny tenin' Jesosy manao hoe izy aho dia mitovy amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'i Mosesy rehefa nirahany anafaka ny zanak'Israely izy. Zao no voalaza Exodosy 7:7. Exodosy 7:7. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: izaho zay izy atr'izay ka ho mandrak'izay. Ary koa izy: izao no lazainao amin'ny zanak'Israely: izaho zay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Tsy misy olombelona afaka milaza teny toy izany satria voafetra isika ary mety maty. Jesosy kosa Andriamanitra mandrak'izay na dia olona ka afaka manao fanambarana ny maty tsy voafetra azy. Goavana koa ny fanambarany mahandriamanitra azy tamin'ny mpianany. Jaona 5:7. Jaona 5:7. Hoy Jesosy taminy: Izaely izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrao ihany vary Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Ka hoana no anaovanareo hoe asy hoenay ny ray? Zao koa lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:7. Jaona 10:7. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary ankehitriny ray eo, mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao. Efa niarana namboninahitra tamin'Andriamanitra ray Jesosy talohan'ny nanorenan'izao tontolo zao. Manerana ny soratra masina mihitsy ny fanatitra niterana ny maha-Andriamanitra ny Jesosy. Fahamarinana fototry ny famonjena ny mpanotsy zany, satria tsy misy anarana hafa azo mpamonjena afa-tsy amin'ny alalan'io Andriamanitra tonga olona io. Asan'ny Apôstôly 4:12. Mbola niseho tamin'ny Jaona tamin'ny fahitana Jesosy taorian'ny akarany tany an-danitra ary nanamafy taminy ny mahamandrak'izay azy. Hoy ny Apokalipsy 1:17 sy 18. Apokalipsy 1:17 sy 18. Ary nahita azy aho dia lavy ny ankohaka tahaka ny maty teo amin'ny lohan'ny tongony, fa izy nanendrea tamin'ny tany any ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Iraka mba hamonjenantsika no antony nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana, fa tsy hoe Andriamanitra mety maty izy. Porofon'izany, tsy azo ny fahafatesana no azonina izy, sady efa nilaza miloha fa hitsangana amin'ny maty, dia tanteraka tokoa izany. Tsy misy olombelona tsotra manana fahefana amin'ny fahafatesana toy izany afa-tsy Andriamanitra. Fahalalana tsy horitra mandrakizay ny maha olona sady Andriamanitra ny Jesosy. Raha mazoto mandalina ny fiainana ianao dia ahafantatra azy, ary izao no dikan'izany fahalalana izany. Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Manomana ho avy mamirapiratra ho an'ny fiainanao io mpamonjy tianao io. Izo ny zavatra rehetra ary ao aminy ny zavatra rehetra. Mifikira aminy, enoy ny feony ary arao, fa izy irery no fanantenana ao antsika amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy. Hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra noho ny fitiavanao, satria na dia tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka azy ianao dia nanetritena hatramin'ny fahafatesana no ny elokay. Ataovy manan-kiry, anovanay, ahafoy ny fahotahanay izany fanoloran-tenanao izany. Misaotra sahady satria mbola hiverina ianao hamonjy anay. Tehirizo amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny teninao izay eo am-piandrasana izany andro lehibe izany. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
katsa ny fanambarana imeritsy atosika zay lay onjany fanantenana AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. rindram-peo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio adventiste maneran-tany. dia ampifaliana trano no anasanay ianao sy arabanay ianao izay nanokana fotoana iarahana amin'ny radio AWR na ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana rindram-peo sy tononkalo izao. Fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Sam.
mianofinaritra tompoko. Anizany foko, anizany foko. Anaka, atolory ahy anio ny fokelinao, ataoko madio ho tena vaovao. Atolory ahy anio mba ho sasako, fotsikopotsika mihaiko sorako. Misy tafasiry toriko aminao? Miaino ary sefa mba lazalazao? Misy dinidinika ataoko aminao? Miaino ary sefa ambarambarao? Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko sy ny fonao? Efa natolotra sa mbola ao? Efa nomena sa mbola ao? Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko? Aniza ny foko? Aniza ny foko raha mbola tamana sy mbola mitana ny fiainana an-tany ho mamy de mamy? Aniza ny foko raha mbola variana sy mbola sondriana amin'ny zava-maozy sy zava-mandalo? Aniza ny foko raha mbola mamaka sy mbola manjaka amin'ny fiavona vonana sy fialonana? Aniza ny foko raha mbola misisika sy mbola marisika no filibana fitrangatrangana? Aniza foko raha mbola mifoka sy mbola goka marisika indrindra amin'ny zava-maleba? Aniza ny foko raha mbola mamitsaka, mbola mifitsaka anatin'ny zohin'ny lainga sy fitaka? Dia kotikotin'ny aniza ny foko raha mbola ventesina, mbola andrenesana vava mazoto amin'ny teny maloto? Aniza ny foko raha mbola fombitsy, mbola manidy ny efa nihidy ikiry biby? Aniza ny foko raha mbola koloina, mbola tazonina izay mety ho kilema sy fahalemena? Aniza ny foko raha mbola manombana, mampitotongana ny fahamarinana anjary fitenana? Aniza ny foko raha mbola mamerina, manao dimiverina ny fahotana efa nelana? Akevitry ny hoe aniza ny foko raha mbola mitepo sy mbola miseto, tsy anam-pitiavana, tsy anam-piniavana? Aniza ny foko raha mbola tsy mino, minimana dino tsy mbola mitompo fa ho avo ny tompo Aniza ny foko raha mbola mitoky sy mbola matoky arenana sampy ho vadi-panampy? Aniza ny foko raha mbola mijery ny asa amirery, tsy manana antra amin'ny olo mahantra? Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko sy ny fonao? Efa natolotra sa mbola ao? Efa nomena sa mbola ao? Raha izano fakafakaina sy voasana dia izao no lazainy ny soratra masina: ny fo rehetra tsy mbola vonina, tsy mba ho raisiny ilay zanak'olona. Ny fo rehetra tsy mbola niova, tsy anana anjara, tsy anana lova. Ny fo rehetra mbola maloto, na oviana tsy ahitany tompo. Ny fo rehetra tsy mety mandray, na oviana tsy ahitany ray. Aniza ny foko sy ny fonao? Aniza ny foko sy ny fonao? Mbola maloto sa efa vaovao? Mitoetra maloto sa mbola ovao?
dia saino mangina miperitreretana ny fomba rehetra tsy hananana entana. lanjalanjao amin'ny fotsy sy miangatra ny fomba mahomby tena mahasambatra. anaka atoloryahanyio ny fokelinao, ataoko madio ho ataoko vaovao, atoloryahanyio fa ataoko mangirana, tafio isan'andro ny fahamarinana. amen. tarika hiraina andery ampileferintsika eo amin'Andriamanitra ity fotsika mahantra sy feno fireharehana ary manamary tena ity, mba hositraniny ho afaka amin'ny fanandevozana sy ny fampijaliany Satana, satria ahavery atsika izany raha tsy tsaboana aingana, kanefa kosa hitondra famonjena ho antsika ny fanetrentsika ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra mba hositraniny. Enoina izay voalaza ao amin'ny Isaia 7:20,
hoe fa izao ny lazain'ny iray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany ao amin'ny fitoerana avo sy masina no honenako ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena amelombelona ny fanahy manetry tena sy amelombelona ny fony ny torotoro fo. Dia mbola ho toizantsika amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 20 manao hoe dia izao izay mahara ny vokatry ny molotra fiadanana ho an'izay lavitra sy ho an'izay akaiky io Jehovah ka dia hasitrana azy aho fa ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina misamboaravoara eny tsy mety tafatoetra izy ka ny ranony dia mamoaka loto sy fotaka tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Andriamanitra. Feon'ny anjomara mahajanga efa ilanony gasako nyanovako ity toetrako kanefa ny foko mihitsy miny ny anda ny sitraka Sini adalana ni fiaina na fizanga-zangana kaifuna kwa minaure rirai mefianchana Zay ilay onja ny fanantenana. Fa hoy Jesosy mankaneza ty amiko. Mankaneza ty amiko ianareo izay miasa fatratra, ianareo mavesatr'entana valabalaka sasatra, kivikivy, orohory toa tsy manana maharana, fa iza Jesosy no anomeny fitsaharana. Mankanesa ty amiko ianareo be lolopo, ianareo izay mitapikitra amin'ny zavatra oloha, tsy mahita fiononana, tsy mahita hasambarana, voninkanome hanomeny fitsaharana. Mankanesa ty amiko ianareo be fialonana, mivonto fora misy ambinina, tsy mba manaka antsonana. Sekoly tsy mamitaka modely tsara ianarana no sady voninkanome hanomeny fitsaharana. Mankanesa ty amiko ianareo ty adiady, andromeny lavare dia hivarinana ny ankady, ny fitiavako tsarofy tsy mba misy fiangarana, ty anarina hatrany hanomeko fitsaharana. Mankanesa ty amiko ianareo izay mitomany, ka tsy mino fa izany no nidinako eto an-tany.
ny amafarano maso ny an'olotra fiadanana ny hitondra ny olo-tsasatra eo anivom-pitsaharana. izay mavesatra rehetra ny ota maro sesehena ny fanenjehana koa aza mahatonga hosorena. Atsipazo aty daholo izany no mitondra azy, izany no efa nomboina, izany no efa voasazy. Ny fitiavako anao no nandozako ny raiko, ny fitiavako anao no nanolorako ny aiko, ny fitiavako anao no nitondrako ny otanao, ny fitiavako anao no hitenenako izao. Dia anao ny safidy, eny anao mangarangarana, fefa vonina tanteraka ho anao ny fitsaharana. Atolory izay mavesatra, io no any sisandrasana, amin'izay na eto na any fanananao ny hasambarana. Mpanoratra RTN. Ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovahandriamanitrareo fa miamindra fosy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Izany no afatra ho antsika ety ampamaranana izay voalaza ao amin'ny Joela 2:9-10 dia ao anatin'izay hira izay ihany koa no ifametrahantsika ny mandra-pitafa samy hotahin'Andriamanitra. Aza misy kivikivy izany a. Darika ny ambasadora rayo riraiko ifonako eto anatrehanao reoty izay natao ka mifona mifone mamela ny eloko saulay zanakadala nandao anao kaniala nanala itranao lay ansay hoe manala niverenao ambana miandry anao miandry fone tiray tsy mafo Jaio tirako ifonako reo adalana vita imaro tsy voisa ka mifona mifone variony fivavako saulay zanakadala nandao anao kaniala nanala itranao lay ansay hoe malala iverenao ambana miandry anao miandry fone tiray tsy mafo rayo riraiko intiao mibebaka aminao tsy amberiny izay natao ka mifona mifone intiao olo vava saulay zanakadala nandao kaniala lavitranao nanala itranao lay ansay hoe malala iverenao ambana miandry anao
zanakadala lainandaoka miala nanala vitrana lainanao e malala iverena wamfala akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoana andalinantsika ny soratra masina amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata isika. Manasanao ahatratra amin'ny farany mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mankanesa aty amiko. Ny amin'izany fanasan'i Jesosy antsika izany no halaliantsika anio. Inona moa ny tontolo-kevitra io fanasana io ary ahoana no amezan'i Jesosy fitsarana antsika? Andeo vakintsika ampahalianana ny Mateo 20 andininy 20 ka hatramin'ny 7. Mateo 20 andininy 20 ka hatramin'ny 7. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny ankamaroan'ny asany lehibe Jesosy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no nanaovana ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny eo amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny eo aminareo. Ary ianao ry Kapernaomy, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao? Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra ambaraka androany izy. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny eo aminao. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny ray koa, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Manamarika kiondalana iray ao amin'ny filazantsara Mateo ity 20 ny teny nataon'i Jesosy izay manameloka ireo tanàna nanana ny maizy azy tao Galilia no iray amin'ireo fitenenana mafy indrindra ao amin'ny filazantsara. Tsy nitady sitraka Jesosy fa izay nilain'ny olona orenesina no nambarany. Ny Mateo 7 ka hatramin'ny 17 dia ahitantsika fa nisakaiza tamin'ireo mpanota Jesosy ary nanafitoinareo mpitary-pivavahana ny fanambarany fa azo ny ataony mamela heloka. Mateo 7 ka hatramin'ny 9. Nanao teny mahery nanameloka ireo olona ireo tokoa Jesosy raha nampita azy tamin'ny Sodoma izay toerana noheverina tamin'izany andro izany fa tanàna ratsy fanahy tokoa. Hoy nefa Jesosy eto, fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminao. Tao anatin'izany teny enjana izany anefa dia niova tampoka ny loha-hevitra nyresahan'i Jesosy ka nanolotra fitsarana ho an'ny olona izy. Azo ny atao tsara izany satria hoy izy ao amin'ny 7 izay efa nivakintsika teo, ny zavatra rehetra natolotry ny ray ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Anisan'ireo fitahiana lehibe izay azon'i Jesosy omena antsika ny fitsarana. Ny maha-Andriamanitra azy sy ny firaisany amin'ny ray no ahafahany manome izany antsika. Ilaintsika ny miaiky fa
tsy vitantsika ny mitondra irery ny enta-mavesatra entintsika eo ampanantonana an' jesosy ary anala izany eo atsorontsika. Raha ny marina ny akamorontsika dia tsy hanatona mihitsy raha tsy efa niaiky fa tena tsy zaka tokoa ny entantsika. Ny fanasan'i jesosy arak'izany dia mifanandrify indrindra amin'izay ilayntsika dia ny fanamavanana ny asa sy ny entana entintsika. Endrika mandidy no ampiasan'i jesosy ny teny hoe mankanesa ao amin'ity fanasany ity. Tsy manome safidy ny hoe mankanesa ary izany no fepetrany fahitana fitsaharana. Ny hoe mankanesa dia midika fa mila manaiky an'i jesosy isika ary manolotra ny fifezana ny fiainantsika aminy. Ary ny fanomezana ny fifezana ny fiainana ao an'Andriamanitra no ampahany sarotra indrindra eo amin'ny fiainana kristianina ho an'ny ankamaroan'ny olona. Tiantsika ny miresaka ny amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra ao antsika ao amin'ny Kristy sy ny tsy fahafahantsika mamonjy ny tenantsika ary ny zavatra maro hafa. Tsy ampy nefa ny resaka fotsiny. Amin'ny farany dia tsy maintsy manao safidy voahevitra tsara ny ankeo amin'i Jesosy isika, izany hoe mametraka ny momba antsika eo aminy. Izany safidy malalaka izany no ivon'ny fiainana kristianina. Ary raotra ny fananana izany fahalalana mankeo amin'i Jesosy izany, fa ho avy ny andro izay tsy hananana izany intsony. Inona no enta-mavesatra lanjainao? Manaova fanandramana manokana amin'i Jesosy. Raiso amin'ny teniny izy, bora eo aminy zavatra rehetra mamesatra amin'ny fiainanao, fa aza misy afeniny. Aza laim-panahy manao hoe zaho koa ve dia ho tantaraina amin'i Jesosy? Ataovy mihoatra noho ny sakaiza akaiky indrindranao io mpamonjy io. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola hanaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.